Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Maro amitsika ny mandefa SMS sy message aty amiko fa lina ary resy lahatra ny hanaraka ny Finoana Islam. Alhamdulillah, isorana ny Allah amin'izany zavatra izany. Eto dia mampafantatra antsika fa ny fidirana Islamo dia mitaky zavatra roa fotsiny. Iray tenenina ary ny iray dia atao. Ny iray tenenina dia ny fijoroana vavolombelona fa tsy hanompo afa-tsy tompo zanahary irery ihany, ary ny fijoroana vavolombelona ihany koa fa i Muhammad sallallahu alaihi wasallama no mpanompony ary iraka teto ambony tany. Saingy izany teny zany dia ny tsaratsara raha ohatra ka atao amin'ny teny arabo ka miteny manao hoe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ny zavatra faharoa takina aminao sy ny zavatra zay tokony ataonao dia ny fandrona na ny fisehana. Mialohana anao iroso ao anatin'izany fisehana zany na ny fandrona izany, dia mametraka fikasana ianao fa ity fandrona ataoko ity dia fandrona fidirana ao anatin'ny Islam. Ary rehefa mandro anao dia tsy mitovy amin'ny fandrona isanandro, fa mila lena avokoa ny vatanao iray manontolo manomboka amin'ny tapindohanao ka hatramin'ny faladia. Izany hoe tsy mila misy zavatra ray any aminao tsy lena amin'ny vatanao, fa tsy mety izany raha vao misy tsy lena. Rehefa vita zay zavatra zay dia tafiditra soamantsara anao ao anatin'ny Finoana Islam. Metametra-panontaniana tsika hoe fa maninona ary tsy maintsy mandro? Valiny dia tsotra. Tsy maintsy mandro ianao satria misy fahendrena sy lesona lehibe fonosin'izany. Ny olona tsy mpino dia tahaka ny hoe maloto ara-pinoana eo anatrehan'ny Finoana Islam. Ka rehefa izy miditra ao anatin'ny Finoana Islam dia takina aminy izany fandrona izany ny fidiovana ara-panahy izany. Tsy vitan'izay ihany, fa io fandrona io dia mamafa ny fahotana rehetra izay vitanao hatramin'ny fahaterahanao mandraka ankehitriny tamin'ny fotoana izay nidiranao anatin'ny Finoana Islam. Mba eritrereto efa firy taona ianao, raha 50 taona ohatra anao hiditra ao anatin'ny Finoana Islam, ka nandro dia voafafa ny fahotana sy ny heloka rehetra vitanao mandritra ny 50 taona lasa izay. Raha 30 taona anao dia ohatr'izay, raha 40 taona anao dia ohatr'izay. Ka ny fandrona tsy maintsy atao satria izy sady manala ny loto ara-panahy ary manala ny fahotana rehetra zay vitanao hatramin'izay ka hatramin'izao. Ka raha lasa nabavy anatin'ny Finoana Islam, ho anareo zay maniry hiditra ao anatin'izany Finoana Islam, zay zavatra anankiroa zay takina aminao, dia misokatra ho anao ny varavaran'ny Islam ary raisinay ho raha lasa nabavy ato anatin'ny Finoana Islam ianareo, ary minoay ianareo fa izany fahasoavana lehibe indrindra azonareo teo amin'ny fiainanareo ny fidirana ao anatin'ny Finoana Islam. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary ataovy j'aime ity publication ity, fa mbola maro ny zavatra zay horesantsika eto inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.